Metoy ny ezaka ataon'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta ho an'ireo mahatsiaro fa manana toe-batana diabetika hisy ny hetsika faharoa ho an'ity taona ity hijerena ny fahasalaman'ny tongotra sy ny toe-tenan'ilay diabetika amin'ny ankapobeny. Ny masy ny sabotsy no tanteraina etsy Beryl Rose izany fitirina izany. Efa isantarana fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fahasalamana ity tanteraina ity. Nefa zany fotoana tongatsika eo amin'ny mahadiabetika izany kosa dia ny ezaka sy ny tanjona ihany koa dia miaro tonga tsy tonga ny amin'ny fiasarotana na ny complication dia rahantsika mahalala olana ny eo amin'ny fahitana na ny maso, olana eo amin'ny fosiny lalandra amin'ny alalan'ny tosi-dra sy ny fiarovana amin'ny fahatapahan'ny lalandra. Dia fahatelo goavana indrindra koa dia ny fahatsetsena an'ireo lalandra madinika eny amin'ny ratsambatana mahatonga ohatra ny olana eny amin'ny retsika sy ny tongotra mahatonga ny fanapahana tongotra. Ka amin'ny fotoana ity ny fikambahana resam-pirenena na ny OMS izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia nanokana ny andro ny fahasalamana izay ankalazaintsika eran'izao tontolo izao indrindra izany tsika Madagasikara indrindra izay Toamasina manomboka ny 7 avril izao ka ho ankalazaina amin'izany ary ny zavatra ho resahana dia ny resaka diabeta rano fotsiny. Zany hoe 7 avril ny andro resam-pirenena ofisialy fa ny Amadia kosa dia fa manomboka mitarika ny saitsika hiaro ny tenantsika tsirairay any tokantrano any. Ny ataontsika amin'ity moa fa toy ny efa natao hatramin'izay teo aloha ihany dia ny amin'ity dia ny manomboka ny rahampitso zoma zany sy ny asabotsy. Ity zany dia mikasika ny resaka fijerevana tongotra ho an'ny olona diabetika. Haitsika tsara fa maro ireo vokadrary izay isan'ny tena manahirana amin'ny olona diabetika fa isan'ny tena manahirana ao ambadikiny io dia ny fahavoazan'ny tongotra izay tena azo sorohana tsara mihitsiny. Dia ankoatran'ireo fikarakarana ny fandaminana ny diabeta zany dia ny tena tsara indrindra tsisy ohatran'ny fisorohana dia jerevana aloha dia arakarak'izay no ifampiresahana afahana manazava aminareo zany amin'izay fotoana izay hoe inona ny lalako mbana, inona ny atahorana, ahoana ny fisorohana tokony atao satria tsy maintsy fisorohana ihany antsika ny zavatra voalohany indrindra fa tsisy hoe rehefa tapaka ny tongotra dia hitady tongotra aiza indray tsika hanonana azy. Rovina sy rovina izy Manaiky any pon'ny Tomasina araka izany reto tompona andraikitra anivon'ny fahasalamana ao anivon'ny Amadia reto tsy salasala handeha hijery ny toe-tenany satria isan'ny vahaolana farany ny fanapahana ny ratsambatana fa raha mbola azo atao ny misoroka sy misabo ararotina fotoan-dehibe tahaka izao.